Satria ny skandale anankiray goavambe, le skandale goavambe anankiray dia tsotra. Ny kabary ny filohan'ny repoblika, fa le kabary fitaka. Zavatra hafa ny teneniny, zavatra hafa ny tanterahany. Noho izany, tsy izaho, tsy ianao, tsy ny vahoaka malagasy. Raika amby roapolo tapitrisa no tia ny irere fa ny fianakaviany, ny namana, ny copain. Misy anarana eno mandidina ny filohan'ny repoblika, copain, fianakaviana amin'izao fotoana izao. Tsy maty manoto ireo olona ireo, tsy ninona nataony dia tsy diso izy. Tsisy fahadisoany, ary raha misy manao fahadisoana bevava aza na manamoritsy avonana, eo ny filohan'ny repoblika hiaro azy. Ary tadiditsika vao tsy ela, ny filohan'ny repoblika ny kabary hoe ny raharaha-pirenena tsy hananako havana. Mbola fitaka anankiray ninjady tamin'ny vahoaka malagasy zay. Tsy hananako havana. Ravako ny manondrana, zany ny tenin'Andrianampoinimerina manko. Ravako ny manaonao foana eto amin'ity fanjakana ity ka manjakazaka aminareo vahoaka. Faizoko ataoko malala ny anarako izy. Fa nahavako ary izy mieritreritra fa za hiaro azy, miala tsiny fa tsy hiaro azy akory. Zanak'Andrianampoinimerina ny nanao fahotana mafaty. Na ny tanina ny mpanotsaina hoe inona ny sazy rehefa ohatran'io vononao faty. Alefa soary, mitovy amin'ny olona rehetra, na zanako azy. Na lefa raha mahavolao vonoana. Dia ery anaty rova, ery ambony ery sisa Andrianampoinimerina. Zay nanome alalana hoe vono io, fa nanao eloka, mahafaty. Fa eny izy no mitomany mijery an'le zanako hoe, le zanako hoe, ho faty, izao ny fotoana farany, ry mandalo ery ambatoroka. Zany le hoe tsy hananako havana, zay mba niraisiny ny filohan'ny repoblika kehitriny. Rehefa nanondrana tokoa ary ny zanaky ny filohan'ny repoblika, dia nitanterahana ve le hoe tsy hananako havana, avelao andeha ny ankety any amin'ny tribonaly, alefaso ny gendarme sy ny polisy anao ankety, alao anao ny asa ny fitsarana, alao ny fitsarana no anamarina ny tena izy hoe tany ve i Mathieu sa tsy tany, meloka izy sa tsy meloka, zay ny asa ny fitsarana. Fa tsisy hoe aiza ny filma, taiza nisy mpangalatra nanamon'olona namana Mauritsy Avonana ka hoe avoelo ny filma na ny pirofo. Fa zao rehefa nanao ny tsinety le zanaky ny filohan'ny repoblika, nanao conférence de presse mihitsy rainy. Zany hoe tsy filohan'ny repoblika fa le rainy no manandanja kokoa. Hoenotsika kely anie namana Mauritsy Avonana ny fomba niarovany filohan'ny repoblika, ery Rajaonary Mampianana, ny zanany, rehefa nanao fahadisoana izany zanany zany. Zanaky ny filohampirenena velika azano rehefa mahita an'iny dia gaga mihitsy hoe ha ngahandriamanitra ty zanaky ny filohampirenena ty sapanao mazy no sady aty izy no any Anjorobe tsy nahitazy tany koa le olona miteny misy olona ray fa teny hitako miteny reny aoka mba sady isy fanajana nisy fahadiova-tsaina eo amin'ny fitenena. Nitsangana ny filohan'ny repoblika niaro ny zanany. Dia teo no talanjona ny rehetra zavatra tsy fahitana taiza na taiza. Nisy fahadisoana nataon'ny zanak'Andriamatoa Mitterrand, fa tsy hainao Andriamatoa Mitterrand hiaro ny zanany. Nisy fahadisoana nataon'ny zanak'Andriamatoa Sarkozy, tsy hainao Andriamatoa Sarkozy hiaro ny zanany. Nisy fahadisoana nataon'ny zanak'Andriamatoa Fabius, fa tsy hainao Andriamatoa Fabius hiaro ny zanany. Fa niteto amintsika ny anke filohan'ny repoblika tsika. Dia efa manao conférence de presse miantso ny mpanao gazety, eny avoloa, any amin'ny lapam-panjakana, hiaro ny zanany. Dia mahasolo tribunal zay, mahasolo enquête-ny gendarme sy ny polisy zay, mahasolo instruction ataon'ny juge d'instruction zay, mahasolo ny parquet zay, mahasolo ny fitsarany zay, conférence de presse ataon'ny filohan'ny repoblika, dia vita ny resaka tsy misy zany fitsarana sy institution hoe gendarme polisy zany. Dia lasa ny tena hoe zay ve le nampanantenanao hoe tsy hananako havana. Nitomany anie Andrianampoinimerina nijery an'le zanany, nitomany izy hoe zanako zao ny farany ahitako azy ho faty iny. Fa rehefa raharaha-pirenena tsy nanana ny havana. Fa zay ve le nikabary natao hoe tamin'ny 25 janvier 2014 teny mamasina hoe tsy hananako havana. Fa vao nipotra ny havana, voaro tsara mihitsy. Arovana daholo ny havana sy ny namana rehetrarehetra, namana Mauritsy Avonana. Ary dia malasa eritreritra hoe fa fanjakana iny ty fanjakantsika ity, filoham-pirenena iny ty filoham-pirenentsika ity, ary vahoaka iny ty vahoaka malagasy ity no atao tahaka izao.
tsy seran'izao tontolo zao namana Maurice-Tsavonana zany hoe vadina filoham-pirenena ka omena kabinetra, tsy misy an'izany. Tany Frantsa dia nisy adevitra mihitsy hoe inona ny statut ny vadiny filohan'ny repoblika, dia nahazava tsy misy statut na vadiny filohan'ny repoblika, vady izy point final. Tsy misy anaovana décret hoe inona ny asan'ny vady, samy mahalala ny andraikitry ny vady tsika rehetrarehetra, dia zay no andraikitry ny vady, tsy misy mihoatra an'izay. Fa tsy nilana kabinetra akory, tsy nilana directeur de cabinet akory. Ianao any tokantrano zao manana ny vadinao fa mila directeur de cabinet ve na chef de cabinet nao amariparitra sy anampy ny vadinao io anatanteraka ny andraikitra mahavadinao azy, tsy mila an'izany. Fa de lasa misy directeur de cabinet, de misy conseiller spécial. Io zany no anoro hoe amin'ny mahavady anao de zao no andraikitra ataonao ry madama, de retsoreto ny tokony ataonao amin'izay mahavady anao zay. Tsy misy an'izany eto ambonin'ny tany. Ny zanaka tsy misy an'izany. Ny anabavy sy ny rahalahy tsy misy statut-na rahalahy. Tsy mila garde-corps ny rahalahy, tsy mila garde-corps ny anabavy, tsy mila garde-corps ny dadanao, ny vadinao kosa aloha fanao misy garde-corps. Ny zanaka normal raha manana garde-corps, satria raha ohatra moa ka sambotsamboro'ny olona any ny zanaka ao iny ka anaovany chantage aminao hoe samboronay ny zanaka ao ka zao tsy avoakanay ty fa vononay faty raha ohatra ianao ka tsy mandray fanapahan-kevitra zao, normal raha misy garde-corps. Tsy mihoatra an'izay. Fa ny akoatran'izay tsy tokony ho eny. Ary zay tsy nandrenesantsika mihitsy Ramatoa Justine Tsiranana, Ramatoa Céline Ratsiraka rehefa voalaza ihany tamin'ny fotoana namana Maurice-Tsavonana, tsy maninona amerenantsika azy hoe zavatra sosialy eny nataony, fa rehefa eny be loatra dia leo ny olona sosialy anefa fikarakarana ny akanjaza sy ny zaza. Ramatoa Ravalomanana tsy eny loatra tamin'ny zavatra hoe politika na inona. Ramatoa Mialy Rajoelina sosialy nandrenesana azy amin'ny fotoana ilana azy, fa tsy mihoatra, tsy latsaka hoe misy marary, zaza marary, karakaraina izy zay, tsy mihoatra an'izay. Trabona ny olona, misy olona tsy mihinan-kanina, ndreto fandrahoana sakafo izy dia zarana sakafo vita. Fa amin'izao fotoana izao ka eno fa lasa institution ny fianakavian'ny filohan'ny repoblika, lasa institution ny vadiny filohan'ny repoblika, lasa institution ny zanany, androm-panjakana, lasa androm-panjakana mitovy amin'ny ministera ny rahalahin'ny filohan'ny repoblika, lasa institution ka omena garde-corps. Ny institution zao misy chef d'institution hoe filohan'ny antenimera-pirenena, filohan'ny antenimera-ndoolona, dia iny hitanao fa misy garde-corps. Dia lasa institution mitovy amin'izay koa ny anabavin'ny filohan'ny repoblika. Firenena inona ty firenena ty? Tsy mahagaga ary namana Maurice-Tsavonana raha ohatra ka potika le firenena. Fa tsisy nataona andritry ny rotaona afa-tsy nikarakara ny fianakaviana sy ny namana. Tsisy natao afa-tsy zay, fa miandry aloha nareo vahoaka eo aloha nareo fa ndana aloha maka sisiny, fa izahay mianakavy reto no karakaraina. Ary raha ny tena hoe tokony afaka mirere rehefa anao jery totika, reo le tiako irere reo ny tena ilaiko mirere hoe za zao Andry Raobelona tsy nanana afa-tsy televisionna akory raha niakatra teo amin'ny fitondrana, fa zao lasa manana kompania mpitaterana anabakabaka misy fiaramanidina, gazety manana gazety ako zay tsy nanana gazety taloha, afaka mirere zany fa afa-po tsara mihitsy nivoatra ny toekareko. Ny zanaka amin'ny filohan'ny repoblika raha niakatra teo amin'ny fitondrana ny dadany, tsy nanana inona hoe arena inona, zao eny foana ny andrenesana hoe bois de rose iny hoe misy vato cristal ho ny ary dia eo fa eno, ny anabaviny dia eno, ny rahalany dia eno, ny fianakaviana dia eno, ny namana dia eno, reo tsy mahagaga raha mirere. Fa ny olana dia zao namana Maurice-Tsavonana, ary io no nampiongana an'Andriamantoa Ravalomanana, nikarakara ny fananany nataony. Ny Magro ny roborobo, ny Tico miroborobo, ny Allemand ny roborobo, lasa misy Ticoer, raisy fanampy amin'ny resaka vary, nanao fifanarahana firy taonina amin'ny SADC, zay no nampidirana ny Madagasikara amin'ny SADC, hoe mba amin'izay tsy mandoa taxa, tsy mandoa exonéré amin'ny tsiroa, fa dia misy fifanarahana ara-baritra hoe ivarotra vary 40,000 taonina any amin'ny SADC ny tenako dia miasa mila avion, tsy ho voasava ninina mihitsy amin'izany dia mividy avion
Air Force One, Air Force Two, sy ny sisa, ny roborobo ny fananany. Zay no nampienjerany Andriamatoa Ravalomanana. Fa mihoatra noho izay no miseho ankehitriny ka mahatonga itsika hitenina manao Maurice Vonana hoe diso fanantenana raha ohatra ka amin'izao fotoana izao manontany ny vahoaka malagasy tsika hoe mirereve, manao bilan tsika izao, manao jeritodika tsika izao. Inona ny jeritodika, inona ny bilan azonao atao amin'izay roa taona izay, ary inona ny mbola azonao antenaina amin'ny taona manaraka mandritra nyity ara tonga ny 2016 décembre 2016 na ataontsika hoe tonga ny 20 mars 2017, inona ny mbola antenainao? Raha tonga ny 20 mars 2018, inona no antenain'ny vahoaka malagasy? Satria lany andro ao anatin'ny roa taona. Araka le voateny teo, directeur de cabinet efa ho herintaona tsy voatendry. Ny ambassadeur, ny vahiny any ivelany mengavy eo re olona Andriamatoa président mba tendreo ny ambassadeur anao, satria tsy hainy manendry an'izany, tsy niomanao amin'izany, ny olona niomanao amin'izany napakatra azy teo amin'ny fitondrana ny dakana. Dia io fa tsy mahita tao, dia sahirana, dia vokany namana Maurice Vonana. Tsy nitandrina ny teneniny, raha nilaza izy fa mila fitandremana, zany andraikitry ny filohan'ny repoblika zany. Tsy nitandrina izy, tsy mila fitandremana kay aminy. Raha miteny izy fa manandanjy zany kabary sy teny ataon'ny filohan'ny repoblika zany, ny fampalantenana sy ny tokomeny, kobakambavaka ile izy. Raha ohatra ka niteny izy fa miandry anareo vahoaka malagasy, ay tsy ny raharainy raha miandry azy ianao vahoaka malagasy. Raha niteny izy fa mitaky vokatra mivantana eo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy, tsy mieritreritra ny hoe vokatra mivantana eo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy kay ny filohan'ny repoblika ankehitriny namana Maurice Vonana. Ny zava-doza namana Pierre Olidera dia izay nambarantsika hoe tsisy perspektiva zany na fanantenana zany hoe amin'ity taona ty dia tsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy, amin'ny herintaona dia tsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ny antony dia tsotra fotsiny, tsy itsika no milaza vita ny dialogue politique tany à Fort-Dauphin fa ny ambassadeur ny Union européenne milaza hoe misy zavatra tokony ataonareo ankakaiky ny concrétiser eo amin'izay ampy zay roa taona zay, zany hoe miandry ny solotenan'ny FMI voamaly tsy afapo amin'ny asan'io fanjakana io, mamerina zany tsika fa tsy ny vahoaka malagasy ihany no tsy nahita zay tokony ho tandrifiny azy fa na ny vahiny. Satria ny antony dia tsotra namana Pierre Olidera, tsy nieritreritra hampandroso firenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Ny fianakaviany sy ny namany no nizahiny narovana sy nasondrotra. Ohatra velona raikitra ao anatin'ny vahoaka malagasy inizy ndriarita amin'ny fiaramanidiny ny Ankoay Madagasikara eroay zany Andriamatoa Andry Raobeliny. Satria ny antony dia satria namana sy tapaka rehareny namoro mpanao gazety ny Aron Mathieu. Ka inona no andrasanao vahoaka, inona no andrasantsika vahoaka amin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, inona no fanantenana mety ho azontsika amin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina? Satria aza dino namana Pierre Olidera raha nilaza izy hoe anomboka amin'ny asa amin'izay tsika, taonan'ny asa amin'izay tsika, fa izao efa ny 2018 no mamay azy namana Pierre Olidera ho resantsika amin'ny fotoana manaraka. Fa nititsika ho fitinina zany tamin'ity takariva ity namana Pierre Olidera dia ny hoe nisy fampanantenana natao, nisy tenin'olon-dehibe nomena, nisy ny zavatra maro samihafa ny fanekena tamin'ny vahoaka. Kanefa rehefa manao jeritodika ty aoriana dia tsy ny vahoaka malagasy no mitotorepika, tsy ny vahoaka malagasy no mirehare, fa ny fianakaviana no mirehare, ny namana no mirehare.